Mbola tsy voamarina hatreto ny fisian'ny fakambola ataon'ny gendarmerie pireneny amin'ireo olona tompon'omby anaovan'izy ireo asa eny ambanivohitra ireny. Araka ny nambaran'ny komandin'ny groupement Boeny dia tsy misy ny fakambola ataon'izy ireo ary tsy andoavam-bola ny asa ataon'ny mpitandro filaminana fa indrindra ny gendarmerie pireneny. Tsara marina eto zany fa ny gendarmerie dia service public tsisy asa andoavam-bola zany natao atao amin'ny gendarmerie. Fa izay zavatra izay zany dia heno satria rehefa misy le fanarahan-dia zany dia tsy maintsy misy fokon'olona. Dia ireo fokon'olona ireo matetika no hainoana an'izay resaka izay. Mitaky amin'ilay tompon'omby izy hoe izay misy moa le voromahery mandeha aloha reny, misy rehefa latsaka amin'izay le olo zany dia mitaky zavatra amin'ilay tompon'omby hoe izay ny mba fa miady tsy latsaka ny ombinay raha tsy avy ny ombinao raha tsy avy aminay. Dia inona mba ohatrohatran'izay zany le resaka fa raha ny gendarmerie manokana aloha mino maromaro fa tsy afaka anao an'izany. Raha sanatria moa misy moa zany dia vonona zay andraikandraikitra amin'izay manao an'izay. Fandotona ny nina natao izany no miseho io raha ny voalazan'izy ireo fa ny zandary dia miaro ny vahoaka sy ny fananany ka tsy misy ny sarany sy fandoavam-bola ny anaovana izany.